Amokany vokatra vaovao indraiky ilay trano mpamokatra sary mihetsika malagasy Scoop Digital ny toy ilay tantara Adsan no arosona amin'ny pankafy miavaka tokoa ity horonan-tsary ity raha eo amin'ny sehatry ny kalitao no sinatresaka. Ivoaka amin'ny alatsinainy Paska ho avy zao ny andiany faharoa amin'ilay horonan-tsary sy lava Adsan novokarin'ny Scoop Digital. Omena fahafapo tanteraka ireo mpanjifa amin'izany indrindra ireo avy eto an-drenivohitra satria alefa ampombo ofisialy eo amin'ny efitrano Ritz sy Rex ity horonan-tsary vaovao ity amin'io andro io. Izany no atao dia hitsinjovana ireo mpianakavy mitady fialam-boly. Tsy lavitra ho azy ireo tokoa ny efitrano fijerevana horonan-tsary satria eto afovoan-tanàna ihany. Apiavaka ny Adsan andiany faharoa ny fisian'ny kalitao ho fanomezana fahafapo sy amalina ny filahan'ireo mpanjifa. Toy ny efa fanao Scoop Digital ary dia tantara mifono anatra ho an'ny mpiaramonina no arosiny ny mpankafy amin'ity Adsan roa ity. Eo ihany koa anefa ny lafiny mahafialam-boly azy ary narafitra ampimioezana ny mpianakavy ny tantara. Toy ny Adsan Valala ny Adsan andiany faharoa ka akoatra ny toby miaramila dia ahitana toeram-pitsangatsanganana betsaka tsy mbola be pahalala ihany koa ny sarimihetsika. Tafiditra hatrany ao anatin'ny hifanomezan-danja ny hakantony nosy eo amin'ny lafiny ara-pizahatany izany.